dia faly miarabantsika rehetra ry ava-malala tratran'izao fotoana izao ary mirary ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany mba ho amintsika rehetra manasanao mba hanaraka indray ny fandaharana mandritra ny herinandro izay nampitondrantsika ny loha hevitra manao hoe ahoana hoy Andriamanitra. Misy zavatra fito hojerevantsika mandritra n'izany koa ny amin'ny ity an'io dia ny amin'ny hoe ahoana hoy Andriamanitra momba ny Baiboly. Koa alohany amelabelarantsika izany lohateny voalohany zany ary dia manasanao mba hiaraka hivavaka. Andriamanitra ray malalo, misaotranao zay noho ny fotoana zay omenao anay indray amin'ity herinandro ity, fotoana zay azonay mandalina misimisy kokoa hatrany ny teninao, ny sitraponao, ary indrindra izao fotoana takariva fanomboana izao dia misaotranao zay satria afaka hiaraka handinika izany teninao izany indray. Koa meteza Andriamanitra mba hanatrika izao fotoana izao ary meteza ianao mba eo anivony tsirairay avy isam-batan'olona any amin'ny tokantrano izay misy ny tsirairay izay mampiatrano izao fandaharana izao. Dia taio ary izao fotoana izao fangatahana sy tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Eny ary ry ava-malala, tonga amin'ny lohateny voalohany zany tsika amin'ity takariva ity, ahoana hoy Andriamanitra momba ny Baiboly. Ny Baiboly manko dia samy manana n'ity Baiboly ity avokoa ny rehetra, na dia eo aza ireo dikateny maro samihafa, fa iray ihany ny zavatra ambara ao anatin'izany Baiboly zany, saingy kosa toa samy manana ny fomba fijeriny momba ny Baiboly ny olombelona, ary eto dia ilayntsika mihitsy ny mijery hoe ahoana no fijerin'Andriamanitra, ahoana ny ambaran'Andriamanitra momba n'ity Baiboly zay eo ampelantanantsika ity. Koa andeha ary isika hijery aloha hoe inona ny zavatra voalohany ambaran'Andriamanitra. Voalohany dia zao, ao amin'ny Jaona 7:10, andiny 7:10 dia milaza Andriamanitra tamin'ny alalan'ny vavaka nataon'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay Andriamanitra tonga nofo dia niteny an'izao teny izao tao anatin'ny vavaka izay nataony: manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Eny ry ava-malala, ity Baiboly ity no fahamarinana. Tsy izay rehetra heverintsika ho marina araka ny fomba fijerintsika no marina, fa amin'Andriamanitra ny référence na ny fomba azahoana mijery ny atao hoe fahamarinana dia ny Baiboly. Ka izany ny vavaka nataon'i Jesosy Kristy. Marina zany ny Baiboly, fahamarinana zany ny Baiboly. Noho izany raha te hitady ny marina izany tsika dia tsy mivily akaviana, mivily miakavanana, fa mandray ny soratra masina ary mijery izay voambaran'ny soratra masina, fa io no fahamarinana. Faharoa, ny soratra masina dia manafaka araka ny voalaza ao amin'ny Jaona 5:1, andiny faraka amin'ny 30 sy faharoa amin'ny 30. Jaona 5:1, andiny faraka amin'ny 30 sy faharoa amin'ny 30. Dia hoy Jesosy tamin'ny Jiosy izay nino azy: raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hahafaka anareo tsy ho andevo. Efa hitantsika teo fa fahamarinana ny soratra masina, kanefa ao anatin'izany dia milaza koa Jesosy Kristy fa izany fahamarinana zany dia manafaka mba tsy ho andevo, satria betsaka ny zavatra manandevo atsika amin'ny zavatra fomba fanaontsika, amin'ny zavatra ataontsika, fa rehefa manaraka ny soratra masina isika dia afaka amin'izany zavatra mangeja izany, afaka amin'izany fomba fihevitra izany, afaka amin'izany fomba fieritreretana izany.
ny soratra masina izany de manafaka atsika mitondra fanafahana ny soratra masina ka rehefa mandinika ny soratra masina isika ry hava-malala dia tonga amin'ny fahavahana ary zany ny amporosiana atsika mba handinika mandrakariva ny soratra masina. Zavatra fahatelo ambaran'Andriamanitra momba ny baiboly na momba ny soratra masina de izao: itony soratra masina itony izay misy boky 620 atao anatin'ity baiboly ity dia manitsy sy mitaiza. Ary zany nametrahan'Andriamanitra azy, zany ny fomba ametrahan'Andriamanitra sy ilazan'Andriamanitra ny soratra masina manitsy sy mitaiza ihany koa izy. Ao amin'ny Timoty faharoa toko 7:1-12 de zao ny voalaza: zay soratra rehetra nomeny ny tsindrimandrin'Andriamanitra de mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-tahatra, ho fantsiana zay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Zany hoe betsaka ny zavatra mety tsy izy, betsaka ny mety fahadosoana ataotsika, fa rehefa mandray ny soratra masina isika de ahitsiny zany soratra masina izany isika, ary ny soratra masina de mitaiza atsika ho amin'ny fahamarinana. Zany hoe ny soratra masina de mitaiza atsika ho ao amin'ny soratra masina. Mahafinaritra izany, zay le hoe fitaizana amin'ny fahamarinana, mitaiza atsika mba handeha amin'ny fahamarinana, ary ny alalantsika ny fahamarinana de atao anatin'ny soratra masina ihany, araka n'ilay voalohany zay hitantsika teo. Ny soratra masina na ny baiboly dia mampahafantatra an Jesosy sy ny fiainana mandrakizay. Ary zany no ambaran'i Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona toko 5:7-30. Jaona toko 5:7-30. Zao ny teny amin'ny anarany: dinihinareo ny soratra masina, ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara. Mampahafantatra an Jesosy Kristy ry hava-malala ny soratra masina. Atao anatin'ny soratra masina no ahalalantsika sy ahitantsika an Jesosy Kristy, ny momba an Jesosy Kristy, ny zavatra ataon Jesosy Kristy ho antsika. Ary tsy vitan'izany fa mitarika atsika ho amin'ny fiainana mandrakizay ny baiboly, mpitaridalana atsika zany ny baiboly mba azahoantsika mahita ny lalana mitondra makao amin'ny fiainana mandrakizay. Ka amin'Andriamanitra zany ny baiboly zany de mampahafantatra an Jesosy ary mitondra fiainana mandrakizay. Zava-dehibe loatra zany amin'Andriamanitra ny baiboly. Manarak'izay ny baiboly dia ilayntsika ny fomba fandinika azy araka ny voalazan Jesosy Kristy eo hoe dinihonareo ny soratra masina, na koa hoe dinihinareo ny soratra masina. Ahoana zany ny fomba fandinika ny baiboly raha ireo zavatra efatra ireo no ambaran'Andriamanitra momba azy ity hoe fahamarinana, manafaka, mitaiza sy manabe, ary mampahafantatra an Jesosy Kristy sy ny fiainana mandrakizay. Ahoana kosa ny fomba azahoantsika mandinika ny baiboly? Tsara manamarika fa ao anatin'ny soratra masina ane ry hava-malala de misy teny toa mifanohitra ary maro izy ireny, ka raha tsy haitsika zany ny mandinika, mamakafaka tsara, de mety ho tonga amin'ny fiheverana zay tsy araky ny heveran'Andriamanitra azy isika. Andetsika hijery ohatra vitsivitsy, ohatra mahakasika an'ilay fanasitranana n'ilay jamba tao Jeriko. Ovakitsika ohatra ny Lioka 7:15-17. Lioka 7:15-17. Ary raha Jesosy nanakaiky an Jeriko de indro jamba anankiray nipetraka nangataka teo amoron-dalana. Marina eto zany hoe nanakaiky an Jeriko Jesosy ary nisy jamba anankiray hita teo. Araka nhitantsika eto zany, nataoko menamena mihitsy izy eto hoe nanakaiky an Jeriko ary faharoa de hoe jamba anankiray. Manahoana kosa nefa eo amin'ny fitantarana ao amin'ny Marka
marka toko fahafolo andiny fa enina ambe efapolo marka toko fahefolo andiny fa enina ambe efapolo ary tonga tao Jeriko izy ary raha vao niala tao Jeriko Jesosy mba mimpianany sy ny vahoaka betsaka dia nipetraka teo amoron-dalana Bartimeo jamba. Eto zany zao dia misy zavatra anakirosahady mifanohitra. Lay voalohany hitantsika teto hoe nanakaiky any Jeriko, dia eto amin'ity lazainy marika ity kosa dia hoe niala tao Jeriko. Fa ny zavatra hitovizany eto dia hoe anankiray zany lay jamba. Ny marika eto zany zao ny anaran'ilay jamba anankiray izay tenenin'ny Lioka dia Bartimeo. Fa i Matio kosa raha manoratra sy mitantara an'io tantara io ao Matio toko faharoapolo andininy fa sivy amby roapolo sy fahatelopolo dia zao indray ny voalaza. Ary raha niala tao Jeriko izy dia nisy vahoaka betsaka nanaraka an' Jesosy ary indreo nisy jamba rola nipetraka teo amoron-dalana. Hitantsika eto koa zany zao hoe jamba rola. Dia eto mipetraka amin'ny fanontaniana, inona ny marina? Niala tao Jeriko ve Jesosy sa hiditra an Jeriko? Zay ny voalohany. Ary faharoa eo amin'ny tantara io ihany dia ny hoe rola ve lay jamba sa jamba anankiray. Ohatra anankiray ny amin'ny zavatra tao mifanohitra sy mifandiso ao anatin'ny Baiboly izany. Ankoatran'io koa zany dia misy hafa ihany koa izay azontsika jerena ao amin'ny Jaona toko fahatelo amby folo. Jaona toko fahatelo amby folo andiny fahavalo amby telopolo. Zao ny teny amin'Andriamanitra milaza hoe Jesosy namaly hoe ny ainao va no afonao no ny amiko, lazaiko aminao marina dia marina tokoa tsy mbola hisy akoho maneno mandra-pandahanao ahy intelo. Zay ny fanambaran'i Jesosy ato amin'ny Jaona. Dia rehefa mijery nefa isika an'io tantara io, ny tantaran'io zany Matio ao Matio toko fa enina amby roapolo andininy sivy amby enimpolo hatramin'ny fa efatra amby fitopolo, izay tsy ho vakitsika manontolo izy rehetrarehetra fa rehefa vakitsika io zany manasanao hamaky an'izany ao an-trano dia zao nanday intelo Petera dia nisy akoho mameno rehefa avy eo. Dia zao ny voasoratra eo amin'ny andininy fahadimy amby fitopolo. Matio toko fa enina amby roapolo andininy fahadimy amby fitopolo. Ary Petera nahatsiaro ny teny Jesosy zay nolazainy hoe raha tsy mbola misy akoho maneno dia handahy intelo ianao. Zay teny zay zany zao mifanitsy amin'ilay fanambarana ao amin'ny Jaona hoe tsy mbola hisy akoho maneno dia handahy intelo Petera. Fa rehefa mitantara an'io tantara io kosa indray i Marka ao Marka toko efatra amby folo manomboka eo amin'ny andininy fahenina amby enimpolo dia zao ny zavatra nisy. Rehefa namindro teo amin'ny fatana Petera dia nisy vehivavy anankiray nitery hoe ianao koa nomban Jesosy avy any Nazareta. Dia zao ny voalaza eo amin'ny andininy fahavalo amby enimpolo. Fa izy nandaka nanao hoe tsy fantatro sy tsy azoko ny teninao, dia niala eo am-bavahady izy ary nisy akoho naneno. Ry hava-malala, vao nanday indray mandeha zany Petera eto dia nisy akoho naneno. Dia toy izany Marka ihany ny fitantarana eo amin'ny andininy fahasivy amby enimpolo zany ka hatrary amin'ny faharoa amby fitopolo ary. Fa rehefa nanda fantelo ny Petera dia zao ny voalaza eo amin'ny andininy faharoa amby fitopolo. Ary niaraka tamin'izay dia nisy akoho naneno fandrono. Ary Petera nahatsiaro ny teny izay nolazain'i Jesosy taminy hoe raha tsy mbola misy akoho maneno fandrono dia handahy intelo ianao. Ry hava-malala, inona zany ny marina? Lay tenin'ny Jaona sy Matio izay milaza hoe raha tsy mbola misy akoho maneno dia handahy intelo ianao, sa le teny eo amin'ny Marka manao hoe raha tsy mbola misy akoho maneno fandrono dia handahy intelo ianao. Hitantsika amin'izany fa ilaina zany no mandinika ny soratra masina. Toy izany koa ny zavatra izay tohatra ny mifanohitra tsy dia mitovy tamin'ny batisan'i Jesosy ohatra amin'ilay feo avy any an-danitra ao Matio toko fahatelo andininy fahafito amby folo. Dia zao ny voalaza rehefa vita ny batisan'i Jesosy ary injao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity no zanako malalako izay sitrako. Fa rehefa mitantara an'io kosa Marka dia zao indray ny voalaza ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ianao no zanako malalako, ianao no sitrako.
marika toko voalohany andiny faraka ambe folo ka iza zany ny tena inona zany ny tena feo avy any an-danitra ity ny zanako malalako zay sitrako ve sany hoe ianao no zanako malalako zay sitrako ary farany jesosy dia nyteny eo Mateo toko 10:7 manao hoe ary aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana amboniny tany aho tsy tonga hitondra fiadanana aho fa sabatra fa ao amin'ny Jaona toko 7:7 nefa dia misy teny mifanohitra amin'izany ray Jaona toko 7:7 manao hoe fiadanana no avelako ho anareo ny fiadanako no omeko anareo ka inona zany no marina inona ny tena antony hatongavan Jesosy hitondra fiadanana ve sa kosa tsy hitondra fiadanana fa hitondra sabatra ry hava-malala hitantsika amin'izany fa misy zavatra maro zay toa mifanohitra ao anatin'ny soratra masina ao tsy mitovy ko inona ny atao zany rehefa mandinika ny baiboly isika voalohany indrindra aloha ry hava-malala dia izao mivavaka satria nahoana antsika no mivavaka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Petera 2:1 dia milaza an'izao teny izao Andriamanitra fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondra ny fanahy masina azy zany hoe tsy sitrapon'ny mpanoratra ny baiboly zany nanoratra azy tony fa ny fanahy masina no nanindrimandry noho izany ilayntsika ny mivavaka mangataka ny fanahy masina mba hitarika antsika mba hazahoantsika mahafantatra izay voambarany soratra masina ao amin'ny Jaona toko 4:20 dia mbola manamafy an'izany ny tenin'Andriamanitra Jaona toko 4:20 manao hoe fa ny mpananatra dia ny fanahy izay hirahany ray amin'ny anarako izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra zay nilazaiko taminareo ry hava-malala ilayntsika zany ny mivavaka mangataka ny fanahy masina hitarika itsika rehefa mandinika ny soratra masina isika faharoa rehefa mandinika ny soratra masina isika dia misy an'ireto fantaniana anankidimy reto zay mamaliny amin'ny atao hoe tontolo-kevitra izy ireo ilayntsika zany ny mijery ny tontolo-kevitra ka ireo fantaniana dimy ireo dia izao hoe iza taiza oviana nahoana inona io no mamaritra ny tontolo-kevitra ka rehefa voadinikintsika ireo dia ho haintsika foana mora foana ny mamantatra zay ambarany soratra masina ohatra zany zao tamin'ilay hoe tsy tonga hitondra fiadanana ao Mateo toko 10 nahoana Jesosy no niteny an'io ary iza no nitenenana an'io ary taiza no nitenenana an'io ary inona ny antony nitenenana an'io dia mazava tsara fa ao amin'io Mateo toko 10 io dia naniraka ny apôstôly 12 Jesosy ka hilaza sy hanambarany fiaviany amin'izany toerana izany dia niteny Jesosy hoe misy olona hiaino anareo ary misy olona tsy hiaino anareo isy olona ino anareo ary isy olona tsy ino ny teninareo ka noho izany tsy maintsy hisy fisarahana eo amin'ny olona zay handre ny fanambarana avy aminareo dia milaza zany zay fa ny tenin'Andriamanitra zany dia misy olona zany ino ny tenin'Andriamanitra ary isy olona tsy ino ny tenin'Andriamanitra ka hitondra fisarahana izany hitondra aty izany hitondra fifandrafesana izany zay zany zao ny tontolo-kevitra tamin'io fa ao amin'ny Jaona toko 4:10 zay nitenenan Jesosy hoe fiadanana no avelako anareo dia izany indray dia nilaza Jesosy tamin'io fa ireo mpianatra 12 ihany no nitenenan'io teny io saingy efa hiatrika ny andro fijaliana Jesosy Kristy dia nampahery ny mpianatra ary tao anatin'izay fampaherezana zay no nitenenany hoe na dia hiaritra zavatra mangidy aza anareo dia aza manafa zao ny fiadanako no avelako ho anareo ka ilayntsika zany ny mijery ny tontolo-kevitra satria ny tontolo-kevitra no mamaritra ny tantara ara-baky teny ny tantara fanoharana ny faminaniana ho an'ny Israely ny faminaniana ho an'ny andro farany ary ny faminaniana mandray aroa satria izany zavatra izany no lazaina ao anatin'ny soratra masina misy tantara ara-baky teny ao misy fanoharana ao misy faminaniana ho an'ny Israely manokana ao misy faminaniana ho amin'ny andro farany ao ary misy faminaniana mandray roa ao amin'ny soratra masina ilayntsika ny mahafantatra an'izany rehetrarehetra izany ary fahatelo dia ilayntsika ny fampiarana an'ilay atao hoe principe de fond
sy règle de forme. Fijerevana ny votoatiny sy ny fisehony zany. Ny fond ry hava-malalana ny votoatiny dia tsy miovaova fa mitoetra maharitra naizanaiza na oviana na oviana. Fa ny forma kosa dia miovaova araka ny toerana sy ny fotoana. Ohatra zany zao tamin'ilay batisa nresantsika teo hoe inona marina no tena nylazain'Andriamanitra hoe ity ny zanako malalako izay sitrako, sa ve le hoe ianao ny zanako malalako izay sitrako? Samy hafa mihitsy manko ny hevitra n'izany. Ny anankiray dia maneho amin'ny olona hoe ity ny zanako malalako izay sitrako, fa le faharoa kosa dia miteny amin'i Jesosy hoe ianao ny zanako malalako izay sitrako. Dia izao ny fond zany na ny votoatin'io tantara io dia izao natao batisa Jesosy Kristy. Ary lay olona izay atao batisa na hoe Jesosy izay atao batisa io dia niteny Andriamanitra fa zanany io. Ka nanteny izy hoe ity ny zanako malalako izay sitrako na hoe ianao ny zanako malalako izay sitrako, dia manambara zay hoe Jesosy dia zanak'Andriamanitra, zanany izay sitrany. Ka ny zava-dehibe na ny votoatiny amin'io zany dia hoe natao batisa Jesosy, nisy feo avy any an-danitra ary nanambara io feo avy any an-danitra io fa zanak'Andriamanitra lay atao batisa. Momba n'ilay hoe jamba anankiroa sa jamba anankiray, aza tonoina fa Matthieu sy Marka ary Luka dia samby hafa samy mpianatra Marka sy Matthieu, ilaina fatarina zany. Ary Marka no nanoratra voalohany indrindra, ary avy amin'ny Marka no nahatonga ny ireo evanjelista hafa zay nanoratra ihany koa tahaka andry Matthieu. Ary ny Luka dia mbola nanadiady sy nanao fikarohana izy araka ny ambarany eo amin'ny Luka toko voalohany. Dia eto zany manambara voalaza ito amin'ny Marka sy Matthieu ity fa tsy dia ilaina zany no hoe niditra ny Jeriko ve sa nivoaka ny Jeriko, ary tsy ilaina koa no hoe jamba roa lahy ve sa jamba anankiray. Fa ny zava-dehibe eto dia izao lay fond zany na lay votoatiny dia ny hoe Jesosy rehefa tonga tao Jeriko, tao amin'ny tanànany Jeriko, teo amin'ny vavahadin'ny Jeriko, dia nanasitrana an'ilay jamba. Nanasitrana jamba Jesosy Kristy teo. Ka ny tsy fanajana an'ireo contexte sy ny tsy fangatahana ny fanahy masina dia mandiso ny fampianarana ry hava-malala, ka mahatonga fizarazarana. Ary indraindray ny olona mijanona amin'ireny forma ireny, jamba roa sa jamba anankiray, ity ny zanako malalako sa ianao ny zanako malalako, naneno indrony akosa naneno indray mandeha, mitondra fizarazarana izany ary mitondra fampianarana hafa izany. Ka izao ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Petera 2:7-5. Fa ny faharipo tompontsika dia keo ho famonjena tahaka ny voasoratra Paoly rahalahy malalantsika taminareo koa araka ny fahendrena nomena azy. 5:10. Tahaka ny ataony ao amin'ny epistiliny rehetra koa fa milaza izany zavatra izany ao aminy izy, ary amin'ireo dia misy zavatra sarim-patarina izay aolan'ny olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara. Tahaka ny anaovan'ny teny sasany ao amin'ny soratra masina koa, ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany. Ry hava-malala, tsy azontsika olana ny tenin'Andriamanitra, fa ny tenin'Andriamanitra ny fahamarinana. Ilaintsika ny mivavaka, ilaintsika ny mijery ny tontolo-kevitra mba azotsika mampianatra ny fahamarinana ary mandray ny fahamarinana ka manafaka antsika tsy ho amin'ny fahadisoana izany. Ka inona ary ny toro-hevitra omen'Andriamanitra antsika ho famaranana izao lohateny voalohany androany izao? Inona ny toro-hevitra omen'Andriamanitra antsika? Ny voalohany dia izay voasoratra ao amin'ny Timoty 2:4-7. Timoty 2:4-7 manao hoe fa ho avy ny andro izay tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fa angidihidy sofina izy dia hamory-pampianatra ho azy araka ny filany, ary ampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily ho amin'ny anganongano. Mampitandrina antsika sahady Andriamanitra amin'izany teny izany rehefa malala. Fa raha vao tsy mivavaka isika, mandinika ny soratra masina ary tsy mijery an'ireo tontolo-kevitra ireo, dia manjary manolana ny soratra masina, ka rehefa tsy mifanaraka amin'izay sitrapontsika ilay iza ambarany soratra masina, dia manjary izay metimety amintsika no ataontsika sy tanterahantsika. Ohatran'le teo izany zao hoe afaka misafidy ny olona anankiray hoe ny nahy no ekeko dia ny hoe ity ny zanako malalako izay sitrako, fa le teny ary amin'ny Marka hoe ianao
ny zanako malalaka zay sitrako de tsy ekeko mihitsy. Mety afaka hiteny an'izany ny olo anankiray ary de ino no roitiny lava de lava. Tahaka an'ilay akoho maneno teo, maneno indroa ny akoho sa maneno indray mandeha de hiteny hoe ny le tena marina de le akoho maneno indroa, de ny anankiray koa hiteny ny tena marina de le akoho maneno indray mandeha. Ry hava-malala, ny zava-nisany de zao hoe tsy nisy akoho naneno mihitsy teo raha tsy efa nandà an' Jesosy Petera. Na indroa ny akoho naneno, na indray mandeha ny akoho naneno. Fa rehefa te hivohy zavatra anankiray ny olona de maka teny anankiray ao amin'ny Baiboly de manjary tsy mitoetra amin'ilay fahamarinana izy. Noho izany ry hava-malala, izao fotoana izao no fotoana tokony hiverenantsika amin'ny fahamarinana. Ary io ny voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny Efesianina 4:2-10 ka hatramin'ny 5:10. Efesianina 4:2-10 ka hatramin'ny 5:10. Mba tsy ho zaza intsony isika, ka ilangilana sy ampitambolombolen'ny rivotry ny fampianarana samy hafa rehetra amin'ny saipetsy ataon'ny olona sy ny fihendreny hatanteraka ny hevitry ny famitahana, fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy. Ry hava-malala, aokontsika mba tsy ho zaza intsony amin'ny fandiniana ny soratra masina. Aokontsika mba tsy ho zaza intsony amin'ny famakina ny soratra masina. Fa aokontsika mba ho tonga lehilahy lehibe sy le vehivavy lehibe matotra afaka handinika tsara zay voalaza ny soratra masina. Fa ato ny fahamarinana, hoy ny tenin'Andriamanitra izay nambarantsika teo. Ato no misy ny fahamarinana ka de ilaitsika ny mitoetra amin'izany fahamarinana izany. Aokary mba hivavaka isika. Aokary mba handinika ny soratra masina isika. Fa amin'Andriamanitra ny soratra masina ny fahamarinana. Ny soratra masina dia manafaka amin'ny tsy fahalalana rehetra, ary ny soratra masina dia manitsy sy manabe, ary ny soratra masina dia mampahafantatra antsika an' Jesosy Kristy. Ny soratra masina dia mampahafantatra antsika ny fiainana mandrakizay. Koa izay rehetra mandinika an'izany soratra masina izany amin'ny vavaka, mandinika an'izany soratra masina izany amin'ny fijerevana ny tontolo-kevitra sy fandiniana tsara, tantara ara-bakiteny sa tantara faminaniana sa tantara fanoharana sa natao ho an'ny Israely manokana sa ho an'ny rehetrarehetra. Ry hava-malala, ilaitsika ny mijery izany rehetra izany. Fa rehefa ataontsika izany dia mitondra fahasoavana ho antsika ity soratra masina ity, satria hahita an'i Jesosy Kristy isika ary hanana fiainana mandrakizay ary hitovy amin'ny fomba fijerin'Andriamanitra, ny fomba fahitantsika ny Baiboly amin'izay fotoana izay. Andeha ary hiaraka hivavaka isika, satria inoko fa vonona ianao handray izany soratra masina izany ka hampiatra an'izany eo amin'ny fiainanao. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray malalo, misaotra anao izay no ny teninao izay nomenao anay tamin'ity takariva ity. Misaotra no nampahafantarinao anay fa ny soratra masina ny fahamarinana. Ny soratra masina dia manitsy sy manabe, manafaka amin'ny fanandevozana rehetra ary mitarika anay hahita an'i Jesosy Kristy sy handray ny fiainana mandrakizay. Tompo Andriamanitra io, ampianaro izahay mba hahay handinika izany soratra masina izany. Omeo anay ny fanahy masina mba hampianatra anay ny teninao, ka mba tsy ho diso ny fandraisanay izany, fa mba ho araka ny sitraponao tokoa, ka mba tena hitoetra amin'ny fahamarinana tokoa izahay. Ary izany fahamarinana izany dia hitondra fanafahana sy hitondra famonjena ho anay. Dia ampitoera ty anatinay ny teninao, fa izany no angatananay sy tonononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia izay indray ary ny fotoana niarako taminao tamin'ity takariva voalohany ity. Raha sitrapon'Andriamanitra dia eo neto indray tsika rahampitso amin'ny ora mahazatra toy izao. Ary rahampitso dia hitondra ny lohateny hoe ahoana hoy Andriamanitra momba ny tenany. Izany indray no ho voaboasantsika, koa dia mirary ny fitahian'Andriamanitra ao amintsika rehetra, samy ho asoavany Andriamanitra ny hitantsika veloma tompoko.